fa aneo izay toe-panahy mahatoky indrindra mba hampamendrika ny fampianaran'Andriamanitra, hampamonjy antsika amin'ny zavatra rehetra. Titos 2:10. Faly de faly amin'ny fofeny fifaliana no iarabana anao any an-tokantrano, any amin'ny toerana maro isan-karazana izay manaraka izao fandarana izao, ary misaotra anao eram-poeran-tsaina manokana ny fotoana ny vola ahafahana miaraka sy mandalina ny tenin'Andriamanitra. Lesona sarobidy indray no ampitaina amintsika androany, tena sarobidy, ny akanton'ny fitoviana amin'ny Kristy, akanton'ny fitoviana amin'ny Kristy. Ao amin'ny Titos 2:10 manao hoe: fa anio izay toe-panahy mahatoky indrindra mba hampamendrika ny fampianaran'Andriamanitra, mpamonjy antsika amin'ny zavatra rehetra. Ny lohahevitra androany dia miresaka ny amin'ny herin'ny teny, ny teny izay avoaka. Izay rehetra manantona ny anaran'i Kristy dia tokony hanome asina ny fampianaran'ny Kristy izay mpamonjy antsika amin'ny alalan'ny fiainana voalamina tsara. Tiany Kristy olona mpandamina isika. Raha ndre mandamina zany raha lehilahy, dia raha soa mandamina raha vehivavy, ohatra fotsiny izany lazaiko izany. Fa mila maka ny fomba fiasan'ny Kristy amin'ny fandaminana ny zavatra rehetra isika. Na ny fihetsika, na ny fiteny dia tokony voarindra araka ny tokony ho izy. Ny teny atao tsy ampiheverana dia sady mandratra fo, manafitohina ny fanahy, ary dia ratra mangidy sy lalina indrindra no ateraka an'izany eo amin'ny fanahin'ilay miteny sy ilay itenenana. Marary kokoa izy eo amin'ilay miteny. Ngamba mety misy olona miteny hoe le tenenina tena tsy tiako, le manaovana teny marary. Fa iny teny marary iny dia maneho ny toetra n'ilay miteny, ary ny olona manao teny marary no tena marary kokoa no ilay itenenana. Ara-dalàna zany satria tsy zakan'ny fony le izy dia manao teny marary izy. Ho tonga any amin'ny fanahy tsirairay izay hanetsika ny fahatezerana, raha tsy eo ambany fifehezan'Andriamanitra tanteraka, dia hisambaravoara eo anatrehan'ireny toe-javatra ireny. Aleo zany ny teny ambara mba eo ambany fanatrehan'Andriamanitra tanteraka. Indraindray ao an-tokantranonao, ao am-piangonana, ao amin'ny fiarahamonina, manao teny marary tsy voahevitra. Fa lazaiko anareo, ambarako amintsika, fa ilay manao teny marary no tena sahirana kokoa no ilay anaovana teny marary. Sady tsy zakan'ny hafa le izy no manimba anao ihany koa. Toy izany no tokony anarantsika ny fomba hahazakana ny fanakianana. Rehefa misy zavatra tsy zakantsika, tsy tadintsika, dia mianara manaiky ny zavatra izay tsy tiantsika, kanefa mety mahasoa antsika. Matetika mazana dia ny zavatra tiantsika ihany no tiantsika atao amintsika. Ara-dalàna amin'ny maha-olombelona izany. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra, no ny herin'i Kristy izay manova antsika, dia afaka ny ho tonga mahazaka ireo zavatra izay fanakianana atao amintsika, kanefa mety tsy tiantsika, afaka mizaka ireny isika. Hitsaratsara antsika ny olona, kanefa dia firavaka sarobidin'ny fanahy malemy, fanahy malemy sady miadana, hahazaka ireny fanakianana, indraindray mety fanakiviana, indraindray mety teny marary, kanefa dia izao, raisina ampahalemem-panahy, raisina ampitiavana. Indraindray raha mety zavatra tsy marina no hiampangana sy hanenjehina antsika, noho ny fahasoavan'i Kristy, dia ho raisintsika ampitiavana. Tsy ilaina mafisina ny fahatezetezeram-pony. Aza mafisina, io zany le tonga amin'ny fiteny ankehitriny hoe misintomina mihitsy ny lakilosy. Misy olona dia zatra manao an'izany, satria te haneho ny hatezerana izy dia ampiasainy ny fomba tsy mety mba ahafahana mampitombo ny hatezerana eo aminy sy hatezerana eo amin'izay mihaino azy. Tsy ilaina mafisina ny hatezeram-pony,
fa asiana lamboridy fehezina ny fahatezerana. Podikafo andrehitra ny toetra maha olombelona tsy voafolaka zany, fa dio ny manao teny manetsika ady. Aleo hiaran'ny ratsy toy izay manao ratsy. Takian'Andriamanitra eo am-panaridia azy tsirairay ny hiavanan'izy rehetra raha mbola azo atao. Raha azo atao dia ataovy izay hiavanana amin'ny olombelona rehetra, ary zany no akanto ny fitiavana amin'ny Kristy. Jesosy Kristy efa fantany ny olona hamono azy, andefina azy, nandrora azy, dia hoy izy hoe raha eo mamela ny elony fa tsy fantany izay atao. Io olona namono an'i Kristy io, nandefina azy io, mbola olona vonjeny Jesosy Kristy io. Fa ny ianao, ny antsika rehetra, andehanana toetra malemy fanahy, teny feno fitiavana isan'andro, mitovy amin'ny nataon'i Jesosy Kristy. Tanterao amin'ny fiainanao zany, tanteraka amin'ny fiainako zany, eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Iaraka hivavaka isika. Tombo tsara misaotra anao izay Jesosy fa tsy ohatra amin'ny toriteny izay natao fotsiny ianao, tsy ohatra amin'ny fahalemem-panahy sy ny famonjeny, fa ohatra eo amin'ny fitiavana. Omeo anay ny fitiavanao Jesosy eo, mba ahafahanay mity ny namanay tahaka ny tiavanao anay, mba ho filamatra ho fitsipikainana eo aminay tsiraray avy ny fitiavanao. Misaotra Jesosy Tompo. Amen.